Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity mahakasika an'ilay fahatrano ratsy izay mitoetra ato amin'ny ranomasimbe Indiana araka ny hitantsika amin'ny sary izao manodidina ny 573 kilometatra atsinanany morontsiraky ny Antala no misy ny foibeny tamin'ity anio ity mikisaka miakandrefana hatrany izy ary tombanana na manambana ny nosy any amin'ny afaraparan'ny herinandro indrindra ny faritry sava iny amin'ny sabotsy anoany tombanana itombery hatrany moa izy amin'izay fanatonan'ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy izay ary mety ho tonga hatrany amin'ny sokajina forte tempête tropicale zany ny tanjaka nyity fahatrano ratsy ity raha toka mivoatra izay ny vinavina tamin'ity anio ity manoloana izany rehetra izany dia etana sady aloha ny ponina amin'ireo morontsiraka avaratra atsinana mba hanaraka tsy sabaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro tsy mbola misy kosa nefa ny filazana loza mahakasika nyity fahatrano ratsy ity raha ny eto amin'ny nosy manokana ny eto Madagasikara iverenana atao anatin'ny 3 andro dia mbola somary any amin'ny ilany andrefana aloha no ahitana ny rotsakorana sy ny any amin'ny tany atsimon'ny nosy manomboka mety hitataratra any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy kosa nefa ny orana malefaka any amin'ny zoma anoany ny alina ny mety tena ahitana an'izay moa no ny fanatonan'ilay fahatrano ratsy hatrany no mitondra an'izay ny maripanantsika dia mafana aloha ny andro amin'ny ankapobeny atao anatin'ny 3 andro indrindra ho an'ny havoakanay ny morontsiraka atsinanana sy ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny fa amin'ny sabotsy anoany kosa dia midina izay maripana izay indrindrindrindra ho an'ny tapany avaratry ny Madagasikara iray manontolo iny izay ny mahakasikasika an'iny fa ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia andraona ny andro any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara mety hitatra hatramin'ny avoatany zay arahina orana tandrivindraona kosa manakaiky ny nosy be sy ireo faritra na distrika manodidina azy misy ihany koa ny orana tandrivindraona ny faritry sava sy ny any amin'ny faritra Ambatsoa nalanjorofo sy ny faritra atsinanana ny ambiny dia maina tanteraka ho an'ny rapiso atolakandro mbola misy hatrany ny orana ho an'ny faritry melaky ny faritry menabe ny atotan'ny faritra atsimo andrefana ny faritry orombe ny faritra anosy androy ary ny ilany andrefana amin'ny faritry matsiatra ambony ny any amin'ny tendrony avaratra andrefan'ny Madagasikara ihany koa dia mbola mitoy izay orana izay faritry Sofia sy Diana ny ambiny moa dia araka ny hitantsika izao mbola maina hatrany ny andro na dia somary lalovan-drahona ny any amin'ny faritry Pongolavy, Itasy, Vakinakaratra, Moronmania sy ny ilany atsinanana amin'ny faritry matsiatra ambony ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 2.30 degré Celsius ho an'ny avoatany ary mety hiakatra hatrany amin'ny 7.30 degré Celsius ihany koa izay any amin'ny tendrony atsimo atsinanany nosy ny morontsiraka rehetra dia saika maheriny 2.30 degré Celsius avokoa ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay hatrany ny alakamisy dia mbola mitoy hatrany ny orana any amin'ny atotan'ny faritry melaky ny atotany atsimon'ny Madagasikara iray manontolo iny mandraondraona ny andro ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinakaratra ilany andrefana amin'ny faritry matsiatra ambony misy ihany koa ny tandrifindraona ho an'ny tapany avaratry ny nosy ny faritry Sofia zany ny any amin'ny faritry Diana sy ny faritry Sava ary ny faritra Ambatsoa mety voakasika ihany koa ny tapany avaratra amin'ny faritra Analanjorofo ny ambiny moa dia mijanona ho maina tanteraka na anjakany masoandro ny tapakandro arivo ny maripana voavinavina mifandraika amin'izay androny alakamisy izay hatrany miakatra hatrany izay maripana izay any amin'ny faritry matsiatra ambony 4.30 degré Celsius ny voavinavina ary ho an'ny avoatany izay manokana dia saika tafiakatra 30 ka hatramin'ny 4.30 degré Celsius ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara ihany koa misy hatrany amin'ny 7.30 degré Celsius hitantsika any Betsiboka sy ny faritry Sofia any amin'ny tapany atsimon'ny nosy kosa dia manodidina ny 5.30 degré Celsius eo ny maripana voavinavina amin'izay androny alakamisy izay hatrany any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana moa tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ny toetry ny androntsika roan'ny androny zoma dia mbola andrasana hatrany aloha ny orana any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny voakasika ny faritry melaky menabe ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny atotan'ny faritra androy ary koa ny faritra anosy mety misy ihany koa ny tandrifindraona mety mitoy orana malefaka izay raha ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanana Madagasikara mety tonga hatrany amin'ny faritra atsinanana moa izay tandrifindraona izay amin'ny tapakandro maraina fa mety ho maina ihany ny andro raha ny faritra atsinanana amin'izay androny zoma izay ny maripana andrasana na voavinavina dia miakatra hatrany ny maripana indrindra ho an'ny tapany avaratra andrefa Madagasikara mahakasika any amin'ny tendrony avaratry ny nosy iny satria dia misy tonga hatrany amin'ny 7.30 degré Celsius hitantsika any Mampikony ihany no ahitana an'izay hitantsika ihany koa izay fiakarana maripana izay any amin'ny tapany avaratry ny
Madagasikara any amin'ny afahatritiana zay mahatratra ny 7 amby telopolo degré celsius ary 8 amby telopolo degré celsius kosa ho an'ny afahatry betsiboka ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara mahatratra any amin'ny 7 amby telopolo degré celsius ihany koa ho an'ny atitan'ny faritra androisy ny any amin'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny eto avoatany manokana kosa indray dia 7 amby roapolo ka hatramin'ny 3 amby telopolo degré celsius ny maripana ho vinavina raha amin'izay andro ny zoma izay hatrany ny tany falitoandrivotra ary raha ny teto Antananarivo manokana antonony izay tany falitoandrivotra izay manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitry ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro no jerena dia avinavinaina hijanona ho antonony izay tany falitoandrivotra izay ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Tia mpamirana dia mbola averina hatrany sady amafisina fa tsy miasa intsony ny page Facebook Météo Madagascar izay nisy ny piraty ary misy minia mampiasa azy amin'ny endrika hafa na amin'ny zavatra hafa amin'izao fotoana izao. Ito izao ny page Facebook ny Météo Madagascar foibe famantarana ny toetry ny andro io zany no page Facebook afaka anarahanao ny vaovao maripotra avy ety amin'ny sapandraraha famantarana ny toetry ny andro. Dia izay ny mahakasikasika ny mety toetry ny androntsika mandritry ny 3 andro ho avy manasanao hatrany ary anaraka izany ho an'ny rapitso indray veloma to.